avec Yassi. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Raha mipitso no andraisan'ny filoha frantsay ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika amin'ny Madagasikara ao amin'ny lapan'ny Élysée rehefa avy nigado navanydrosia ny tena ny herinandro teo. Atolotra ny SADC sy ny vondrona afrikanina ny tondrotra mazava hitondrana ny firenena rehefa vonona ho ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika amin'ny Madagasikara. Iroso aingana amin'ny fananganana ny toby industrial goava neto Madagasikara ny fitondrana fanavaozana sy ny mpiara-miombonantoka araka ny fampahafantarana natao androany. 50 kilometatra ny lalana sarotra ampiasaina ao amin'ny distrika n'Andranomasina indrindra anaty fotoam-pahavaratra ka antony fionana ny arahana tamin'ny lehibe ny faritra androany. Anivelany olona telo indray no namony ainy nandritra ny fanafihana nataon'ny tafika rosianina tany Zaporizhia sy Odessa araka ny filazany manam-pahefana ao an-toerana androany ny antsiprian'izay. Fotoanan'ny fampalalamba vaoantsika indray atao amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba atao amin'ny kilasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay avy hatrany fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany no anomboantsika ny fampalalamba avao. Raha mipitso no andraisan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron filohan'ny fanavaozana ny repoblika amin'ny Madagasikara ao amin'ny lapan'ny Élysée izay hanao fitsidihana arak'asa ny antoerana rehefa avy nigado ny havanydrosia ny tenany ny herinandro teo. Fihaonana izay efa ela no niandrasana azy andoarantsika ny antsiprian'izay. Ny aingany atoandro teo iazo any Frantsa hanao fitsidiana arak'asa ny toerana ny filohan'ny fanavaozana repoblika sy ny vadiny rehefa avy namita fitsidiana ofisialy tany Rosia ny herinandro lasa teo. Raha pitsy talata no andraisan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron azy ao amin'ny lapan'ny Élysée. Zavatra roa samihafa raha avy aty aminay aloha tsy ifandraisana io fa ireo firenena roa tota reo samy nanasa antsika ho any daholo dia mamaly ny fanasana. Zay ngamba ny anankiray ny faharoa manaraka an'izay dia ampiseho frantsay fa Madagasikara dia toerana natao handray vahiny fihavanana. Zay ny kolotsaintsika. Toerana natao handray vahiny neto tsy manavakavaka neto na izy dia manaraka ny politika izay fandraisinay amin'ny diplomasia hoe fandray amin'izay firenena afaka azahoan'ny vahoaka malagasy tombotsoa. Fandroany izao no nosavaina ny hitan'ny filohan'ny fanavaozana teny amin'ny fahatseranana. Nambarany fanatao izany ho fampitsahivana ireo mpiasan'ny fahatseranana ny andraikitra lehibe sahaniny amin'ny mahavavady ny Madagasikara azy ireo sy amin'ny fiarovana ny harem-pirenena amin'ny fivoahana tsy ara-dalàna. Fanondrony iny angamba no nataoko ilay fisavana entana. Raha tokony hoe tsy tokony hosavana ny entako satria za manana an'ilay maha président misy an'ilay passeport diplomatique fa nataoko iny zavatra iny mba hampisehoana indray hamerenana ny sain'ny mpiasa ny douane ato fa tamin'izaho nanokatra ny journée mondiale ny mpiasa ny douane tariva ato dia fa niteny hoe nareo mivavadin'ny Madagasikara. Nareo mivavadin'ny Madagasikara dia miaro azy. Miaro mba tsy hidirana zavatra tsy tokony hiditra eto Madagasikara. Dia miaro an'i Madagasikara amin'ny fivoahany harem-pirenena eto Madagasikara. Zay ny antony anaovako an'ireny tsy misy olona tsy tokony ho savaina raha vao eto Madagasikara zay. Fa efa misy olona ombaniko zany. Efa nisy information ve hoe nisy mbola nisy zay zavatra zay tato ato? Misy foana. Ny ayahy tsy havanana matsy. Tsy zay. Tony efa ela no nanomana ny filoha rotota ity fitsidiana arak'asa atao any Frantsay ity ka izao tanterahina izao raha ny fanamariana andrasana indray araka izany no akony izao dia ny filoha any la Frantsa izao.
arak'izay netina tao anatin'izay fanadidin'izay andrasana ro izana hotatirina miandalana atao anatin'ny fampahalalam-bavao hatrany ny akon'izay fijidiana ataon'ny filoha-mpanjakana any lafran'izay fa tsara fiatomboana ny diplomasia malagasy saingy mila fitandremana ary tokony fantohana andreo fondation de l'État ho ny manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena androany isan'ny tokony anana ny fitondram-panjakana ankehitriny ihany koa lettre de politique étrangère zay manazava bebe kokoa lalakizora ny fitondram-panjakana amin'izay lafiny diplomasia zay entsora soary malala miazakazaka ny diplomasia malagasy amin'izao fotoana kanefa mila fitandremana be mila ifantohana ny fondation de l'État raha ny faneho-kevitra tokony anana lettre de politique étrangère isika taratasy ofisialy avoaka ny fitondram-panjakana izay manazava ny tanjony ny lahara-pahamehana ary ny lalàna aray ny firenena iray amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena efa nananavina anatanterahina izany ny fitondrana teo aloha saingy tsy tanteraka izany tokony anana lettre de politique étrangère tsika ny fitondrana teo aloha dia nananavina mbola volan'izany nefa dia tsy tanteraka ka zay nataoko hoe sarotsaivina fa tokony anana ligne directrice ny politique étrangère tsika ka ny diplomasie malagasy amin'izao fotoana zao dia miazakazaka nefa mila fitandremana be satria ny amerikanina keo amin'ny diplomasie dia miazakazaka be ohatra fotsiny zao ny fanorenana ny amerikanina ny conseil de paix io inona ny tambony zany zavatra zany inona ny contrainte mety hampanaovany amerikanina Madagasikara hoe inona zavatra tsy maintsy voatentsika ny amin'ny assemblée générale any ohatra tsy fantatry zany zavatra zany ohatra any keo fiaraha-miasa amin'ny rosianina amin'izao fotoana zao fantatsika tsara fa ny rosianina dia tsy manana tanjona fa tsy tokana ny anatsimbadika ny rapport de force eranao manerana ny tany mba hiverena ny rosianina eo amin'ny toerany to miazakazaka be tsika nefa ny zavatra tokony masoatsika dia ny refondation de l'État ary fiazakazahany diplomasie malagasy io dia efa fahitako azy manokana efa mihoatra lavitra n'le refondation dia tiako mampatsiahy eto fa tamin'ireny crise politique tamin'ny 2009 reny ny ataoko hoe occasion opportunité ngeza be indrindra tena hoe imasoatsika amin'izany hoe refondation de l'État zany mizotra makany amin'ny lalana tokony ho izy ny fipetraky ny diplomasia amin'izao fotoana izao ary efa dingana lehibe ny vitany Madagasikara tamin'ny fionana tamin'ny Rosia raha ny faneho-kevitry ny mpamakafaka raharaham-pirenena tsy ilay firenena fotsiny ihany no jerena fa ny mpitantana ilay firenena ihany koa izy raha ny fiara-miasa tamin'ny Frantsa no jerentsika tsy nisy tombontsoa no entina fa fandanim-bola tamin'ny teleferika sy ny sisa no hita raha tsy hivina ny herinandro lasa teo no tonga tany Rosia ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara noana tamin'ny filoha Rosianina Vladimir Poutine rehefa namaly ny fanasana izay nataony filoha Rosianina sy no entina nanehoana ny fitiavana ny multilatéralisme izay fomba fiara-miasa iraisam-pirenena ary firenena maro no miara-mandinika sy miara-manapa-kevitra amin'ny olana iombonana raha nambarany filohan'ny fanavaozana talohany ny alany teto Madagasikara atolotra ny SADC sy ny vondrona afrikanina tsy ho ela ihany koa ny feu de route na ny tondrotra mazava hitondrana ny firenena ho ny filohany fanavaozana ny Repoblika Madagasikara raha namaly ny fanontaniany ny mpanao gazety vahiny atao Rosia efa andala mpamolavolany zany ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana netiny hatrany tao anatin'izay fionana tamin'ny mpanao gazety vahiny zay Malona ny fitakina maro samihafa mahakasika ny tokony hametrana ny feu de route na ny tondrozotra mazava hitondrana ny firenena mbola eo ampamorina ny comité de pilotage hitondra ny fikonan-do-pirenena ny fitondrana fanavozana amin'izao fotoana ho ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara ny kolonel Randrianirina Mikael Ranamaly ny fanontaniany mpanao gazety vahiny tao Rosia antony tsy mbola mapetraka ny feu de route na ny tondrozotra mazava hitondrana ny firenena alohan'ny 28 février valombiroapolo febroary zao tsy maintsy manome ny feu de route io mazava any amin'ny SADC sy ny Union africaine ny firenena malagasy dia amin'ny sabotsy moa zay no mamoaka io resaka feu de route mazava io mba hisiny mba tsy hisiny zay fisalasalana sy fikorontanan tsainy sasany amin'io tsy fisiny io feu de route io hatreto zany aho dia mbola tsy afaka milaza hoe misy feu de route efa mipetraka ankoatra ny famolavolana ny feu de route
Isany ezaka ataony fitondrana fanavozana ihany koa amin'izao fotoana ny famaliana ireny fitakiana nataony olom-pirenena ny volana septambra hatramin'ny volana oktobra ireny. Eo ihany koa ny fanaovana sy famolavolana ny fikoanandom-pirenena na ny concertation nationale, ny fanomanana ny fifidianana, ny fanavozana ny didy sy lalàna mifehy ny fifidianana rehetra sy ny lesy-pifidianana. Andrasana hatreto izay fivoan'ny tondrozotra mazava na ny feu de route izay, irosona amin'ny tena fanavozana marina sy ny fanovana notakiany vahoaka malagasy iray manontolo. Vavaony toekarena iroso aingana amin'ny fananganana ny toby industrial goava neto Madagasikara ny fitondrana fanavozana sy ny mpiara-miombona antoka aminy amin'izao fotoana izao fanadiadiana ara-tontolo iainana sy vidinany fotony amin'ireo faritra ametrahany ireo orinasa sisa no andrasana amin'izao fotoana izao araka ny songadina nandritra ny fampahafantarana izay natao tamin'ity androan'ity. Tojondrina Tahiry. Mbola betsaka ny malagasy manitra na dia manana arena kibony tany betsaka aza isika hoy ny mpanolotsena avy ny fanavozana ny repoblika. Fiteny matetika ny hoe manitra eo ambony arena ny malagasy. Mila hetsika ireo arena ireo mba hampivoatra ny fiainan'ny malagasy eo amboniny. Anangana toby industrial goavana i Madagasikara miaraka amin'ny vondrona tsy misanina. Taoriany ny fifampiresahany ny fitondrana fanavozana sy ity vondrona ity ka hitan'ny mpitondra fa hiteraka tombontsoa an'ny toe-karem-pirenena sy ny vahoaka malagasy ny fananganana azy. Ity toby industrial ity izay fitambarana orinasa marobe hitrandraka sy anodina vokatra stratezika ary ireo loharanokarena mineraly ary anodina ireo eto an-toerana ka vokatra efa voahodina manana vidiny lafo no aondrana makany ivelany mba ahazoana tombony betsaka. Mazava kosa nefa ny tenin'ny mpanolotsena avy ny fanavozana gagnant ny rotonta samy mahazo tombony ary mangarara tanteraka ny zavatra rehetra. Tanatondro volana mahery zany dia nasapa fa azo atao soamasara ary hitondra tombosoa ho an'ny firenena malagasy. Zay natonga hoe tapa-kevitra ny roso ary napafantatra amintsika vaoaka malagasy amin'ity andro an'ity fa hiara-iasa amin'izy ireo sika. Zay inisy mbola somary mataraka kely asika ho izy jery sara hoe aiza ny toerana fa ny zavatra azo antoka dia tsy animba sika tanànan'olona hoe tanàna efa misy no andeha hoe ravana na ho afindra tsy ho isan'izay mihitsy fa mbola malalaka be ny any Madagasikara. Foto-drafitrasa industrial goavana maro tsy hita pesipesienina miaraka amin'ireo foto-drafitrasa hafa mifameno aminy no ho atsangana. Iroso amin'ny fidinana ifotony sy ny fanadiadiana voalaza ny lalàna rehetra ny fanjakana sy ny teknisianina. Rehefa vita izay haingana be ny famitana ny foto-drafitrasa rehetra hoy ny tatitra. Ahitana orinasa maro, lalambe mikodana sy lalamby hampifandray ireo toerana stratezika. Toby mpamokatra herinaratra matanjaka vaovao. Fananganana seranantsambo sy seranam-piaramanidina ny tena lehibe indrindra dia ny hampiakatra ny toe-karen'ny firenena. Ampiditra hetra maro ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana izay ampiasa vola manodidina ny 10 miliara dolara any ho any ity tetika sa ity. Ny fanondranana isa-taona kosa dia mety hatratra 15 miliara dolara rehefa vita tanteraka. Antenena mokatra hetra 500 hatramin'ny 10 tapitrisa dolara ary amorona asa 5 alina ka hatramin'ny iray hetsy mivantana sy ankolaka. Ny produit phare dia ny acier inoxydable, ny titanium, ny aluminium ary eo ihany koa ny composant ny batterie lithium izany hoe ny anode. Zay zany ny produit fini ho ataontsika eto Madagasikara. Ho atao eto amintsika Madagasikara daholo ny transformation rehetrarehetra de A à Z. Zany hoe rapide zany tsika malagasy dia lasa pays producteur ary pays fournisseur maneran-tany. Zay aloha ny tena hoe différence antsinontsanina sy izay projet minier rehetra eto an-toerana ankehitriny. Efa vita ny enina febroary teo ny fifanaovatsy ny fifanarahanam-piara-miasa mialoha androany nanolotra vola mitetina 500 tapitrisa ariary ho an'ny governemanta malagasy avy hatrany izy ireo hanampiana ny vahoaka trabona any Tomasina vokatry ny fandalovan'ny rivotoza. Nanome fanambo ny fitondrana sy ny orinasa fa tsy kitika ny vahoaka sy ny fananany ity tetika asa ity fa any amin'ny toerana manalavitra ny mponina ary anaraka ny pitsipitsy ny rehetra takin'ny lalàna amin'ny fanadiadiana mba tsy hisy disadisa amin'ny fiarahamonina sy hifanaraka tsara ny rotonta. Sehatra ny fananantany vetivety nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny hetsika opération domaniale concertée ao amin'ny commune Iarnarivo district Anambohidratrimo ka titre fahobe 2 arivo eo no zaraina ho an'ny vahoaka afaka 2 herinandro. Fotoana nanomeza amin'ny minisitra tompon'andraikitra baiko ho an'ireo mpiasa eo anivony samy mpandrarany fananantany sy ny fandrefesantany hiasa ao anaty fahitsina sy aingana kokoa kabain loha. Anisan'ny olana mampitaraina ny vahoaka eo amin'ny fikarakarana ny tany ny fomba fiasa sy ny fandraisana ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny sampandraraha ny fananantany sy ny fandrefesantany
mitarazoka ny asa fa ihany koa misy fanavakavahana sy kolikoly indraindray. Hentitra ny ministry ny fanajiriana ny tany sy ny raharahantany izay mpiaha azy ireo raha nanome baiko hanovana izay fomba fiasa tsy mety izay. Todika aminareo ny tena koa karakarao rehefa vahoakareo fa aingany tsy atoerantsena fa mitoerana maro ny fitarenana azo koa fa manahirana ny fanatonan'ny vahoaka isika mpiasan'ny domaine topoka fanovana moa zao hanova zavatra atsika fa dia aingany mba tena ho mpiara-miasa mpiara-monina mpiaraka manatanteraka ny fahazahoana tany ho an'ny malagasa tsy ndreko tsara isika mpiasan'ny domaine topo tsy mpiara-miasa hazahoan'ny vahiny tany fa mpiara-miasa hazahoan'ny malagasy ny tany isika ato amin'ny domaine sy topo. Miroso amin'ny famahana ny olan'ny fananantany ny fitondrana fanavaozana hoy ny ministra no hamorain'ny ministera avokoa ireo fomba rehetra ahafahan'ny malagasy isitraka ny tany. Anisan'izany ny fampitomboana ho 10,000 metatra toradro ny tany azo ny sampandraharaha kirakiraina eny ambanivohitra raha toa ka 10 metatra toradro izany teo aloha. Ny fanaovana memempona ny fikarakarana ny antota-taratasy famindrana ny tany amin'ny taranaka raha toa ka antapitrisana izany hatramin'izay. Eo ihany koa ny fampihenana ny vidin'ny tanimpanjakana amin'ny alalan'ny hetsika ODOC na ny opération domaniale concertée ka 10 ka hatramin'ny 20 ariary isaky ny metatra toradro ny vidin'ny tany. Anisan'ny nisitraka izany ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitra Iarnarivo district ny Ambohidra Atrimo. Amin'ny commune Iarnarivo manokana dia fanatanterahana ny opération ODOC na opération domaniale concertée zany hoe zany afabe ny fanatanterahana izay ary teny ifampiarana amin'ny fokon'olona. Tsy vitan'izay amin'ny fomba aingana mora ny vidiny mahazakany rehetra. Ny voalaza teto androany dia velarantany any amin'ny 100 hektara mahery no zalaina amin'ny vahoaka eto. Titre no any amin'ny 2,000 no vinavinaina. Ary zay titre zay dia ariary folo na 10 ariary ny metatra carré. Raha manana tany 1 hektara zany ianao dia 100,000 ariary ny vidiny 1 hektara. Zany hoe zakany rehetra raha ny fahazana azy. Fa ny sisa zany ho ataon'ny fitondram-panjakana dia mba ahenika eraky Madagasikara ilay opération. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny hetsika fanomezana tany fobe ho an'ity commune ity. Tany mihoatra ny 200 hektara no isantarana ny hetsika izay tanterahany tetika asa produire. 2,000 eo ny titre ho azo amin'ity velarantany ity raha ny fanazavana. Vinavinaina ho amin'ny tapabolana ny fanombohana fizarana ireo titre sy karatany ireo. Nanomboka androany ihany koa ary farana rahampitso ny atrikasa nasionala momba ny fampisakafoana an-tsekoly amin'ny fototra amin'ny fividianana vokatra eny fotony. Fandaran'asa ny fitondram-panjakana mamorona roa mivantana eo amin'ny fambolena ny fahaleovan-teny ara-tsakafo amin'ny fampandrosoana eny fotony ary ny fanabeazana izy io. Isan'ny tanjona ao anatin'izay ny hanatsarana ny fanjary-tsakafo ny ankizy ary hanatsara ihany koa ny toe-karena eny amin'ny tontolo ambanivolo. Tsara Soarvelo. Mahatratra 7,30 isanjato ny tany isy fanjary-tsakafo maharitra eo amin'ny ankizy latsaky ny 5 taona ka anisan'ny firenena voakasika indrindra amin'izany Madagasikara araka ny antontanisa avy amin'ny enquête démographique et de santé à Madagascar. Manoloana io manatanteraka fandaharan'asa fampisakafoana an-tsekoly vatsiny vokatreny fotony gouvernemanta amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy fiompiana iarahany miasa amin'ny ministera ny fanabeaza amin'ny pirenena. Hosetrin'izay, mpamboly sy mpiompy mandidina ny 2 alina no ahazotoana hanatsarana ny famokarana ny rafitra ara-pitantanana ary ny fidirany amin'ny tsenam-barotra. Irika mitondra lalam-barotra ho an'ny mpamokatra ary manamafy ny toe-karena eny ambanivohitra. Rindra le izy misy an'lefa hoe inona ny ilain'ny cantine dia jerena zany ny fotony inona ny organisation paysanne afaka miara-miasa amin'izay dia izay ny arindran'ny ministera azahoana an'izay vokatra ilaina amin'izay cantine izay. Misy faritra anaovana fampianarana fambolena mihitsy hoe inona no volena dia hoentina hanampiana le cantine
fa misy koa vokatra vidiana avy amin'ireo tatsa ny toerana afahana mamatsy an'izay cantine scolaire zay. Ny tanjon'ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana moa zany efa hoe mampiakatra ny vokatra vola miditra amin'ireo tatsa dia izay tsena rehetra ahafahana manao an'izay zany dia ezahana daholo na ara-pitaovana na ara-teknika ahafahana mamaly ny fianatra ara-teknika kalitao ara-teknika ilaina mameno an'ilay fepetra rehetra ilain'ilay cantine. Ankizy manodidina ny efatra alina sy roa hetsy ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra miisa valonjato miparitaka amina faritra sivy no hisitraka sakafo an-tsekoly amin'ny alalany ity tetikasa ity. Mifanaraka amin'ny politika kabe ny fanjakany izay manome lanja ny fanamafisana ny rafitra-ra-tsakafo maritra indrindra ho an'ny mpianatra. Fa manampy be ny ankizy any an-tsekoly ary misy fandraisana ndraikitry ny ray aman-dreny sy ny olona ny fotony arakaraka ny besoin. Misy zany teny efa mila an'ilay izy maika dia maika dia misy mbola afaka miandry kely dia atao arakaraka ny laharam-pahamiaina zany fametrahana azy. Hoe 15% zany zao rehefa vita dia manampy tsikelikely zahay. Miantoka fiara miasa lehibe eo amin'ny fanabeazana, fambolena, fanjarian-tsakafo ary fampandrosoana isam-paritra ny fandaharana asa sakafo an-tsekoly raha ny fanazavana hatrany. Avatsy ny banky iray sampirenena vola ary tohana ny mpiara-miombona antoka ara-teknika samihafa toy ny ONN na ny Organisation Nationale de Nutrition sy ny FSRP. Nanomboka androany ary farana raha ampitso ny atrikasa nasionaly momba ny fampisakafoana an-tsekoly mifototra amin'ny fividianana vokatra eny fotony. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny fifaninanana nasionaly amin'ny fahitana vao entina piroboroboana ny indostria eto an-toerana isan'ny tanjona ao anatin'izay ny ampiarana ny voka-pikarohana hamala ny filan'ny fiainana andavanandro sy hanafainganana amin'ny fanavaozana ny sehatry ny indostria eto Madagasikara. Tsiaro Soarvelo. Mbola maro amin'ny valim-pikarohana noho ninjany nantsoratra fotsiny ihany raha ho an'ny fampiroboroboana ny ara-barotra manokana. Tsy nampiarina ho fitaovana stratejika ho an'ny fananganana na fampivelarana ny tontolon'ny indostria malagasy zany. Manoloan'izay isy ny fifaninanana nasionaly momba ny fahitana vao izay mifantoka amin'ny fanarenana ny toe-karen'ny firenena. Sehatra manandanja amin'izany ny tontolon'ny angovo, ny ara-tsakafo sy fambolena ary ny fandinana anatiny. Avina amin'ny fandaharana asa ny ampitombo ny anjara asan'ny indostria hahatratra ny 300 amin'ny arikarena faobe amin'ny taona 2020. Ny ataontsika hoe misy ny indostria eto Madagasikara tady an'ireo karoka sy atao hoe voka-pikarohana dia ny azahan'ny ministera zany ny mampifandray an'ireo indostria sy ireo voka-pikarohana. Zany hoe eo le ataontsika hoe ny karoka afaka manantona any amin'ny indostria ary ny indostria ihany koa afaka ihany koa zareo manantona an'ireo pikaroka mba ahafahana misy an'izay fanatonana zay. Tanjona ao anatin'ity fifaninanana ity ny ampiroborobo ny fahaiza-manao sy ny fahitana vao ara-teknôlôjia eto Madagasikara, ampiroboroboana ny indostria raha ny fanazavana hatrany. Betsaka ny fikarohana efa vita. Teo ny ataontsika eo ny voaresaka energia, ny transformation sy ny agroalimentaire. Tanjona zany dia hoe mba ahafahana mamadika an'ireo voka-pikarohana ireo mba ho afaka ho ampiasaina amin'ny ekonomia. Miezaka misitontsika ireo izay ataontsika hoe voka-pikarohana sy ilay hoe ataontsika eo mpandalinana zany mba ahafahana mievite an'izay ataontsika hoe mijanona fotsiny le teoria zany ao anatin'ilay izy. Aparitaka manerana ny faritra 420 ny antso ho an'ny fandraisana anjara hiantohana ny fitsinjarana isam-paritra. Ankoatra ny famolavolana tetikasa, manolotra fanohanana amin'ny fiarovana ny fizakamanana ara-indostria ho an'ny mpandray anjara rehetra ny fifaninanana. Mikatona ny 20 Mey izao ny fisoratana anarana ho amin'izay fandraisana anjara izay. Avoaka amin'ny fomba ofisialy ny 17 Jolay kosa ny tetikasa feno ny fepetra andresy amin'ny fifaninanana. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fampianarana fa mikasika ireo mpianatra malagasy any Frantsa. Tontosa androany famindra-pitantanana teo amin'ny taliha teo aloha ny taliha vaovao misahana ny toeram-ponina ireo mpianatra malagasy any Frantsa. Lara-pamena ny fametrahana tontolo iainana milamina ho an'ireo mpianatra manohy fahalalana any an-toerana ho ny taliha vaovao. Eo ihany koa ny fametrahana ny mangarahara isin'ny fiarahamonina mirindra any an-toerana.
tontosa androany ny famindra ampahefanana teo amin'ny tale teo aloha sy tale vaovao ny foyer universitaire malagasy any Cachan France. Ity toeram-ponena ny mpianatra ity izay eo ambany fiahiny ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ary misy mpianatra manodidina ny 10 hatramin'ny 15 isan-taona. Lara-pamena ny fametrahana tontolo iainana azo antoka sy milamina ho an'ireo mpianatra ahafahan'izy ireo mandrato fahalalana ampilaminana hoy ny tale vaovao nanamafy koa izy fa ho amafisina ny mangarahara amin'ny fitantanana sy famodirana ireo mpianatra hipetraka ao amin'ny toeram-ponenana io. Ataontsika lara-pamehana dia ny fametrahana environnement propice sy sécuritaire ahafahan'ireo mpianatra ahafahan'ireo zanatsika miaina ary mandrato ny fianarana izay nandefasan'ny ray aman-dren'izy ireo ety ivelany dans les meilleures conditions et circonstances possibles. Misy sokajin-drolo mpianatra maketo hoe misy ireo zaza izay efa aty kanefa ohatra hoe mitady trano moramora kokoa, misy ireo mpianatra avy Madagasikara. Misy commission isaky ny volana jona eo izy tsy diso libéré izy no mpianatra tafiditra. Tiako mariana eto fa commission no misafidy an'io tsisy hoe izay mahitahita ihany no tafiditra fa zay ankizy manaraka an'izay condition tapahan'ny commission sy ny chefin'ny commission eo ihany dia tafiditra. Fa tena tsisy mihitsy hoe izay mahitahita ihany no tafiditra. Nahazo fahefana izay ary entina anompona ny firenena sy ny mpianatra izany fa tsy sanatria anompona izy ireo anay ohatra ny tale vaovao. Ny ahy dia tsotra be izahay mpitatana napitraka eto amin'ity plasty anompy ny firenena sy anompy an'ireo mpianatra fa tsy ireo mpianatra no tokony anompy anay ka ny dikan'izay dia hoe eto zahay tsy raviravitanana ary tena anao izay azonay atao no sianan'ireo zanakitsika amin'ny fianaran'izy ireo ary surtout mba ahafahan'ireo ray aman-dreny izay anetany lazana milamitsaina mieritreritra an'ireo zanany izay aty ivelany. Tsy aivina ny aran'ira matahory ny fanorosorenana ara-ofisiara moraly ny mpianatra nipetraka tao amin'ny foyer universitaire malagasy any France tamin'ny fitondrana teo aloha vokatry ny fanararota-pahefanana nataon'ny teratany malagasy roa izay akaiky ny filoha teo aloha Andry Rajoelina antenena araka izany fa hitondra fanavozana sy fiovana ho an'ireo mpianatra any an-toerana izao famindram-pitantanana izao. Ho fanadiovana ny tatatra mahatonga ny fiakaran'ny rano vao mangarany Toamasina. Olona 50 amin'zato no nahetsika na ho asa tana maro ka sandaina vola R2,000 isan'andro. Hetsika fanadiovana iarahana amin'ny vadiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara izay mbola hitohy amina fokontany hafa ao Toamasina ny Antsiprian'izay. Mitotaly 730 amin'zato ny fokontany ao Toamasina voalohany. Isan'ireo be mponina indrindra amin'izany ny firaisam-pokotany Ankiriry, ny fokotany Mangarano vakiparitra 1146 sy ny 1147. Goavana ny fahavoazana ny anjady tamin'ny mponina ao an-toerana ary manampitrotraka izany ny apetsaky ny rano miandrona izay miteraka olana goavana eny anivon'ny fiarahamonina. Araka izany, ny safidy manokana ity fokotany Mangarano ity anomboka ny asa ny vadiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ka nanantanteraka asa tagna maro nampiasaina olona manodidina ny 50 amin'zato sandaina vola. Maromaro ny asa tana maro hitantsika mandehany fa ny teto Mangarano zany dia natao karazany spécial mihitsy zany avy amin'ny vadiny filoha zay ka olombelona eo amin'ny 50 amin'zato no nilaina manao an'ity asa ty zay ny sandaina vola 20,000 ariary isan'andro. Zany hoe fa zava-dehibe zany dia tena isaorana tena misaotra ny fitondram-panjakana amin'izay finiavan'izay satria tena mamaha-olana an'ilay vahoaka. Ny vahoaka moa zany ny asa vita ny asa izy mbola mahazo vola ahafahany manarina an'izay zavatra rehetrarehetra tokony ho arenany atokantrano ihany dia misaotra ny fitondram-panjakana lehibe zay. Isan'ny mponina ny aina ny fahavoazana teraky ny fiakaran'ny rano noho ny lakan-drano tsy voadio ireo mponina manamorona ny lakan-drano. Fisantarana amin'ireo asa maro atao ao Toamasina ity natao teto ity ary mbola hitohy izany amin'ireo fokontany hafa raha ny fanazavana voaray. Dia izay ihany koa no entina misendredivety ao anaty dokafohy aza misaraka amin'ny ary. Avec les mails avec appui, TITI's connexion TITAS. Denise Moussa t'a dit love au Mirani. Ah, le bêtise à nouvelle recherche. Msutran V1 Chundre.
Soko ve marian'ny zany? Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila télécharge fiche fa trop be ty miaro torty. Ndry faly ry sôry zareo rehefa ho teneko hoe apiditra fibrine. Fibrine 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano tonga va aingana any amin'ny Astor akaiky anao. Itanao pivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ni goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco si parfait maro isan-karazany. Jumina avy agny roche amle tegna toshe. Mina mety aminà. Mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Manoloana ny vona mahazo ireo mpiray tanindrazana any amin'ny faritra Atsinananosy. Nanome fanampiana ny teo anivony Soatrans Plus natolotra androany ny FJKM zany ka ny fiangonana no andray an-tanana na fitsinjarana azy ho an'ireo trabona. Onasaina mitatra ny Antsiprian'izay. Tsy mamela ho irery ireo mpiray tanindrazana trabony vokatry ny fandalovan'ny rivotoza akezaniny teo anivony Soatrans Plus. Androany nanatitra fanampiana teny amin'ny FJKM ampandrana izy ireo ho an'ireo trabony any Tomasina. Soratra masina mampianatra antsika an-tsany an-trano ao ka tsy ho tia amin'ny lela fotsiny fa tena koa zany amin'ny alalan'ny asa. Keo anatrian'izany zany dia misy reto fanomezana izay entina hanoanana ny mpiara-miombona amintsika indrindraindrindra ireo mpiara-mipiazakazaka any amin'ny faritra Tomasina iny zany dia misy vary ao 10 gony, misy ny vilany 30 isa, misy ny sotrobe sy ny sô zinga sy ny kojakoja dia izay indrindra no nahatonga anay nanoana ny antso ary isaorana ny reto tompona andraikitra izay tarihan'ny filohan'ny FJKM zany mikarakara satria zava-dehibe tokoa zany zao. Dia isaoran'Andriamanitra indritriny satria vonkava matratra ny fahendrena malagasy. Ary ny faharoa ny soratra masina dia miteny hoe mifampitondrasa mavesatra. Zany hoe mifampitondrasa mavesatra zany tsy mijery fa miondrika dia mibata dia manampy manamaivana an'izany vona mahazo izany. Dia misaotra ny tompontsika fa miaraka amintsika eto ny PDG ny Soatrans izay nitondra tokoa an'izany tolo-tanan'izany ho an'ny zareo any amin'ny faritra Tomasina iny. Izy raha teo moa dia misehatra any amin'ny fitaterana iny. Ho tsara tantana ary ao anatin'ny mangarahara no anatanterana ny fizarana ho teo anivon'ny FJKM. Ny saona manokana ihany koa ny PDG ny Soatrans satria tsy reto Tomasina reto ihany no fanomezana ataon'izy ireo fa name fiara ihany koa izy hoentina izay hanampiana amin'ny fanaterana izay mpikarakara rehetra ny toerana izay isaorana tsy amin'izao zavatra sarotra zao ampamfotoana rehetra ny miara manampy arak'izay ary araka volazana teo dia tanany maro zanaky ny fiangonana izay hanao tokoa zao tolo-tanana fanomezana misaotra ny zanaky ny fiangonana efa nanome raha sitrapon'Andriamanitra dia hainga amin'ity herinandro ity ireo fitaovandreo zaraina araka ny fahamarinana araka ny rariny ho voninahitr'Andriamanitra eny aby ary fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana namana. Araka izany maro ireo fanampiana voaray na teto an-toerana na tany ivelany ho an'ireo trabony vokatry ny fandalovan'ny rivotoza akezany na izany mbola maro ireo filana ho ny tompon'andraikitra ka hanentanana ny rehetra. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny fampianarana napetraka ny vato fototra norenana ny fefitamboho manodidina ny toeram-pianarana ny vodivorona ho fiarovana ireo mpianatra. Mbola misy ihany koa ireo foto-drafitrasa hafa joro ho fanatsarana ny fampianarana eny amin'ny université raha ny fanazavana trany. Andao rahantsika ny Antsiprian'izay. Fefitamboho manodidina ny 10 metatra no naorina manodidina ny toeram-pianarana eny Votovorona izay isan'ny tetikasa tafiditra amin'ny fiaramiasan'ny Musée Presse sy ny mpiara-mombonantoka aminy. Tanjona amin'izany ny iantohana ny fandriam-pahalemana ireo mpianatra ahafahan'izy ireo mianatra amin'ny mpilaminana.
Ny mazava-dehibe n'io clôture io zany dia fiarovanay tenanay zany le izy satria maro zany ny hanatra mianjady amin'ny mpianatra sy ny insécurité ato anivon'ny sekoly zany dia lasibatra loatra zany mpianatra sy ny infrastructure ato misy mangalatra sy ny sisa dia io zany anisan'ny miezaka angatahanay sy hoe nadradradradrainay zany hoe mila fefena ny sekoly dia mba hafahany tsy hoe manilika ny olona ny ivelan'ny sekoly nefa izany fa mba hiavahana zany hoe atin'ny mpianatra dia mba tsy misy midimiditra intsony zany mba hananana fotodrafitrasa amin'ny mpianatra tsisy mangalatra intsony ary mba hahafahan'ny mpianatra miaina mpilaminana. Andalam-pamahana ireo olana eo anivon'ny université eto Madagasikara ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa raha ninambaran'izy ireo. Efa misy ny fanadahadiana mikasika ireo olana eny anivon'ny toeram-pianarana ary andraisana fepetra mifandraiky amin'izany aoriny ny fanadahadiana. Anatin'ny fanaovana ny état de lieu amin'izao ny ministera sy ny anivon'ny komoly zany hoe ao anatin'ny fanaovana koa ny étude ao aoriana zay zany tsika mahita zavatra tokony hatsaraina ahafahan'ny mpianatra mandrato fianarana dia amaratonga ambony eo andalam-pamahana zay olana zay misy satria marina voalaza tamin'ny université rehetra eran'ny Madagasikara misy olana amintsika amin'izao. Raha ny fanazavana hatrany isitraka fotodrafitrasa vaovao ihany koa ireo université hafa ary tsy mitsaha mitady vaholana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mpianatra sy ny fotodrafitrasa eny anivon'ny anjerimanontolo ny ministera piahy. Tamin'ny indro maro ny fanampinana ny entin'ny vondrona filatex ho Andratrabona vokatry ny rivodozaka izany hitany amin'ny faritra Atsinanana. Fianakaviana marefo mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra ny eny amin'ny université ireo hôpitaly isany nanaovany vondrona filatex izay voikava mahatradray tao Toamasina olona saina no mitatitra ny Antsiprian'izay. Tsy mitaza-potsiny ireo Trabona vokatry ny fandalovan'ny rivodozaka izany nandravarava ny faritra Atsinanana ny vondrona filatex fa nitondra fanampiana ho fiarahamentana famonjena ny malagasy anatin'izao fahasahiranana izao. Isan'ny nataon'izy ireo laharam-pahamehana tamin'izany ny fanampiana ireo fianakaviana marefo ahafahany reto farany miatrika ny fiainana andavanandro. Tamin'izany nisy ny fanohanana mivantan'ireo Trabona teny amin'ireo toerana voatokana andraisana azy ireo. Nisy ihany koa ny fanomezana tafo sy kojakoja ilaina amin'ny fanamboarana trano ho an'ny EPP Anjoma ahafahana manarina ireo efitrano miisa enina ianaran'ireo zaza mahery ny 300. Nahazo ny anjarany ny sekoly ambaratonga fototra fa nahazo tohana avy amin'ny vondrona filatex ihany koa ny université ny Barikadimy toy ny vary sy fitaovam-pitiovana samihafa niarahana ny asa tamin'ny fikambanan'ny mpianatra sy ny teo anivon'ny université. Ny fahasalamana no voalohany-karena tsy adin'ny vondrona filatex ihany koa ny toeram-pitsaboana toy ny tao amin'ny hôpitaly be sy ny tao mora feno fa notolorana raha ny fisotro madio, fidiovana sy fanadiovana fa ihany koa ireo fitaovana ilaina amin'ny fanarenana ny hôpitaly toy ny tafo, ronono, siramamy, menaka, voamaina, lafarinina isan'ny natolotra ny vondrona filatex ihany koa ireo ho an'ny organisation iftar ao amin'ny moské ny Barikadimy. Tsy vao izao fa efa nisy ihany koa ny vonikava mahatratra nitanterahan'ny vondrona filatex ho an'ireo mpiara-miasa aminy 12 febroary teo izay nanomezana vary, menaka ary savony ho an'ireo mpiasa miisa 720. Nisy ihany koa ireo mpiasa nahazo tafo ho fanafanganana ny fanarenan'izy ireo ny toeram-ponenany. Fanehoana fa miombona tsy mamela ireo mpiara-miasa aminy hiady rery indrindra amina vona tahaka izao izao nitanterahan'ny vondrona filatex izao. Ireo hetsika rehetra ireo izay anehoan'ny vondrona filatex fa mpiara-mombona antoka ho fanatsarana ny toe-karena anatin'ny firaisan-kina sy fifanohanana izy ireo. Anatin'ny fotoan-tsarotra toy izao ilaina ny fiara-mentana, fiara-miasa amin'ireo tompona andraikitra eny fotony sy ireo mpiara-mombona antoka ahafahana manatanteraka asa mivaingana sy mamaly ny filana. Naneo ny fahavononany amin'ny fiara-miatrika, fiara-mentana mankany amin'ny fanarenana ny Toamasina ny vondrona filatex. Fa vola mitetina 700 tapitrisa ariary no voangony ireo mponina tao Vakinakaratra nandritra ny hetsika fititsy mba hetra voikava mahatratra izay natao nandritra ny herinandro maneran'ireo commune miisa 90 tao anatin'ireo distrika miisa 7 mandrafitra ny faritra Vakinakaratra. Nisy ihany koa ireo sakafo sy kojakoja samihafa izay atolotra avy hatrany ambirao nasionaly amin'sahana ny loza voajanahary anampiana ny Trabona any Toamasina. Andrindrina Randriamiary Sokolo Antsirabe. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy faraka amby 20 volana febroary 2024 lasa teo ny hetsika fititsim-bahetra voikava mahatratra hetsika izay mitanterahana nandritra ny herinandro teto manoloana an-kianja fahaleovantena teto Antsirabe
entina anampino ireo mpiray tanindrazana izay traboana nandritra ny fandalovan'ny fotoza farany teo tao Tomasina. Tao anatin'izay fotoana izay dia navoangona lela vola mitetina 703 hetsy sy 400 tapitrisa ariary avy amin'ireo kominina miisa 9 izay mandrafitra ireo distrika 7 atao anatiny faritry Vakinakaratra. Nisy ihany koa Fotsimbary milanja 2 taonina sy 13 sy 700 kilao, Voamaina 7 sy 500 kilao, ary lamba 12 sy 500 kilao, miampy ireo kojakoja maro samihafa. Navelom-boly tanteraka ny vokatra voangona hoy ny lehiben'ny faritra eto Vakinakaratra ary irarinany itoizan'ny firaisan-kinany samy mpiray tanindrazana. Raha ny vokatra azo dia tena mahavelom-boly tokoa satria raha mahita amin'izao vokatra azo izao fa tena nisy tokoa ny firaisan-kiny ka eto dia manamafy ary manentana trano tenako ny itoizana izany firaisan-kina izany indrindra ho an'ny fampandrosoana ity faritra Vakinakaratra malalantsika ity. Efa nifaranantsika tamin'ny fomba ofisialy izy dia mba isiany mangarahara mba tsy isiany resaka hafa dia aleo tonga dia hoe tapitra izay fa efa nanana herinandro be isika teto Antsirabe tamin'ny fanangonana azy. Hitantaratra ny fifampitsainany samy malagasy manoloana izao hetsika vohikava mahatratra izao hoy ny ben'ny tanàna eto Antsirabe izay nandray ny hetsika. Hitantaratra hoe anatin'ny fahavoazana anatin'ny sarotra toy izao dia haitsika malagasy ny maneho an'izay fifampitsainana fifanohanana izay fa eto kosa ny tenako dia manentana mba tsy hijanona hoe rehefa anatin'ny fahavoazana ihany zay vao hitantaratra izay fifanohanana fifampitsinjovana firaisan-kin'izay fa anatin'ny vanim-potoana rehetra ary fitsinjovana nireny fananany ombonana mba tsy ho simba sy ny sisa reny dia afaka atao anatin'izay hoe fifampijerevany malagasy samy malagasy zay. Araka izany dia nofaranana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy faraka amby 20 ny volana febroary 2024 lasa teo ity hetsika fititsim-bahetra vohikava mahatratra ity ary ireo vola sakafo ary fitaovana izay voangona dia atolotra avy hatrany BNGRC amin'ny fomba mangarahara tanteraka. Lafomba vao afa mirefy 50 kilometatra ny lalana ratsy eo amin'ny distrika Andramasina izay sarotra ampiasaina indrindra anatin'ny vaninandro fahavaratra toy izao ireo mponina. Eo anatrian'izay nisy ny fiaonany lehiben'ny faritra Analamanga sy ny komuna rehetra ao anatin'ny distrika Andramasina ho fiarahamientana anamboarana ny lalana Ontsoa fifaliana no mitatitra ny anjiprian'izay. Ratsy ny lalana ao amin'ny distrikany Andramasina raha ny fitarainan'ireo mponina mirefy 50 kilometatra io lalana ratsy io izay efa tsy azo ampiasaina intsony noho ny aratsiny indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao raha ny fanazavana hatrany. Efa taona maro ho izy ireo no tsy nisy fanamboarana ity lalana ity. Maharitra adiny 7 na iray andro mihitsy eo ny faharetana eny an-dalana raha toaka adiny 3 izany teo aloha vokatra ilay lalana ratsy amin'izao. Ny atahan'ny lalana moa amin'izao fotoana izao dia tena ratsy satria mbola mitoy ny orana hatramin'izao mbola sahirana ny lalana efa sarotra ampiasaina amin'izao fotoana izao zao anoany 50 kilometatra anoany tapaka tanteraka aloha tsisy fa zany hoe tsy afaka fotsiny tao Andramasina ihany zany ny goudron izay efa sy maizaka misaotra amin'ny mpanakana satria efa mamboatra zareo fa ny manomboka eo Andramasina sy ny komina 13 ambiny zany dia tena efa simba tanteraka mihitsy. Mitombo hatrany ny fitarainan'ireo mponina sy ireo mpampiasa lalana noho ny faharatsiany lalana. Olana goavana sedrainy mponina ato amin'ny faritra Analamanga izany faharatsiany lalana izany ary amina kilometatra maro no voakasika izany. Tafiditra ao anatin'ny laharam-pamehana ny fanamboarana azy ireny raha ny nambarany lehiben'ny faritra Analamanga mpisolitoerana. Efa misy arak'izany ny paikady atao mba ahavitany lalana tsara sady maharitra raha ny fanazavana. Zahay eo anivon'ny faritra Analamanga niezaka ataonay amin'izao fotoana izao dia manana izahay engin maromaro dia niezaka efa imasonay dia ny fanaovana ho ara-dalàna tsara mba tsy ho matimaty mba ho azo ampiasaina mandritra fotoana maharitra izany engin rehetra izany. Vinavinaina amin'ny tapaky ny volana aprily ny fanamboaran-dalana rehetra eto amin'ny faritra Analamanga raha ny nambarany lehiben'ny faritra. Andrasana arak'izany ny fanombohana asa ary antenaina anamevana ny fahasahiranan'ireo mponina sy ho tombontsoa ny faritra Analamanga. Ireto indray ny vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany. Naverina nodinihina tao amin'ny fitsarana an-tampony Atsimorisy androany alatsinainy 13 febroary 2024 ny raharaha fanohirany Mamirahavatomanga ny fitazomana azy amponja. Nandritra izany no nametrahany mpisolo vava mpiaro an'ity mpandraharaha malagasy ity
ny fanambarana antsoratra natao ambany fianianana mba fanoherana ny affidavit any FCC. Tetsankilany nilaza kosa ny solotenany FCC sy ny solotena talemisahana ny poursuite politique ary ny commissaire ny police ao Maurice fa tsy hisy affidavit hafa intsony atolotra amin'ity raharaha ity. Ankoatr'izay, niakatra fitsarana androany ihany koa ny fanoherany Mamirahabatomanga ny didy nanagazana ny fananana izay navoaka ny fitsarana tamin'ny 15 Oktobra 2024. Takiany ny anafonana sy anovana io didy io. Mbola tsy tapitra atreto fa mbola averina dinihina eo anoloany fitsarana amin'ny 13 Martsa 2024 indray ny raha ny fanazavana. Marina fa mbola voatazona ao amin'ny fonjany Melrose i Mamirahabatomanga fa ny mpisolo vavany no misolo tena azy mandritra ireo fotoam-pitsarana ireo. Piasa teratany malagasy misy roa, ahitana vehivavy 13 taona sy lehilahy 17 taona nipetraka tamina dortoir tao amin'ny Nos Ambre Atsy Maurice no tsy hita izay nanjavonana. Nanomboka tamin'ny 18 Febroary lasa teo. Ny tompon'andrakitra momba ny fiahina maolona tao amin'ny orinasa niasan'izy ireo no voalaza fa nampahafantatra izao tsy fahitana ireo piasa roa ireo tamin'ny manampahefana Mauriciana. Marina fa ara-dalàna tsara ny taratasy nafahan'izy ireo niasa tany Maurice raha ny voalaza ny loharanom-baovao. Efa misokatra kosa ny fanadahadiana amantarana izay toerana ahitana azy ireo. Nisy fikasana androbatrano iray tao Sud Ambohipo commune Ambanivohitra Alasora. Androany maraina tokony tamin'ny 4:20 minitra. Andianjolahy mitambasy vita gasy no nikasa anao ny fandrobana. Saingy tonga ara-potoana ny mpitandro ny filaminana ka nisy ny fifampitifirana. Ireo jiolahy no nitifitra voalohany ka namaly izany ny mpitandro ny filaminana. Nandritra ny fifandonana dia jiolahy miisa 3 no maty. Natsipin'izy ireo tao anaty honahona ny basy izay teo ampilatanana. Moto iray anireo jiolahy no tavela teny antoerana. Raha toa kosa nandositra tamin'ny moto ny afa tamin'izy ireo. Efa natao ny fanakatonana ireo lalana manodidina ary mitohy ny fikarohana sy ny fanadahadiana raha ny loharanom-baovao. Fiaramanidina any ministera misahana ny vonjy-taitra Rosiana no nigadona teto Antananarivo androany fanampina ara-tsakafo 80 taona izay ahitana vary sy tsaramaso ary menaka no nentin'izy ireo ho an'ny mponina lasibatry ny Rivodoza Gizany. Tontosa ny farany herinandro teo ny andiany voalohany amin'ny fizarana carte QR code miisa 700 ho an'ireo mpitrandraka artisanal na feno ireo antota taratasy taoriny fampidirana anaty digitalisation sy ny fanaovana ny delimitation na ny famaritana faritra azo iasana. Mbola hitohy izany ny alarobia 20 Febroary avy izao raha ny fampahafantarana. Ny santatry izany moa ny tao ranohira izay misy ny toeram-pitrandrahana mbola tsy ara-dalàna ao amin'ny Fokotany Mariana saingy ny katsaka vahaolana ny ministera sy ny tompon'andraikitra rehetra teny fotony. Tanjona amin'izany ny ampanarahan-dalàna sy anaovana ho filamatra ny fitrandrahana izay atao amin'ity Fokotany ity hita ao amin'ny komina Ranohira isitraha ny rehetra tombotsoa. Ireny no anisan'ny vaovao voaranty nanamarika ny androany tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV. Tsy hita firenenivo ny fiarahamonina intsony ny fahaizana misotra sy mankasitraka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Teny tsotra nefa mampirindra ny fiarahamonina, mametraka ny fifanajana ny fisaorana amin'ny zava-drehetra ka tokony ahotanterahana hatrany. Horesahana ato anatiny Kopenao makasika izay ho amin'ny anio ity zanam-pandarana ity izay anjara brikety ny Cool TV FM amin'ny fanabeazana olom-pirenena. Kopenao teny tokony ho ambava amin'ny andavanandro amin'izay rehetra ataony fisaorana, fankasitrahana, nefa tsy izay no zava-misy. Na mividy zavatra ary ianao, marina fa mandoha vola, fa rehefa omen'ny olona fahafahapo ianao noho le zavatra azonao tamin'ny zavatra mividinao dia misaotra ianao. Fa tsy hoe jangena anome vola kinona ny isaorako azy. Na le mpivarotra koa misaotra anao satria ianao mividy zavatra teo aminy dia misaotra. Rotorotom-piainana, fiheverana fa rariny ny olona iray raha manome zavatra tsara ho anao satria ianao efa nanome vola. Fa misy ihany koa ireo efa tsy nitezaina mihitsy ahisaotra ahalala mankasitraka. Ireo amin'ny ankapobeny no mahatonga io tranga io. Misy olona hoe nanome fahafahapo anao dia misaotra. Misaotra noho ny nataonao. Tsy vita iny ratsy ianao mankasitraka tompoko. Misaotra tompoko. Ary mbola endriky ny fifanajana foana anie le misaotra e.
ary indrindraindrindra miteny fisaorana anisany mahatonga ny olona hiezaka aonao tsaratsara kokoa hatrany ny zavatra tena tsy mba misy amin'izao fotoana izao dia ny fankasitrahana misaotra nge fankasitrahany raha vao tsy misy teny fankasitrahana ataon'ny ray aman-dreny amin'izany fa fibedesana fanampaniana fikapoana tsintsisatsitsisa aza manateny hifanakaikapo aminao zanakao ary ny fifanakaikezana po nefa midika fifankatiavana midika hoe fifanomezakasina sy fifanajana zay ny tena antony ary hitanao fa le misaotra na dia andray fitenenana io za mena fitenenana ianao dia fomba mbola nitazona mahamalagasy ianao dia hoe misaotra nanome fitenenana toko andao ary ho malagasy mahay misaotra mahay mankasitraka tsy manambany ianao no misaotra manome lanja anao tsy manome asana anao sy nole resahanao zay fanomezakasin'izay toe-tsaina malagasy kolotsaina malagasy soatoavina malagasy kopinao zay dia zay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana ho an'ny androany naizanaiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny raha-pitsondray ary veloma toboka Nanolotra ho anao teo ny vaovao avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.